ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fa miramba tsika rehetra rehefa malala tratra ity alarobia fa 20 ny volana aprily ity. Ny mofinaina voalahatra ao tsika ry havana dia ny pistily nosoratan'ny Joda. Ny andininy fa 7 ka hatramin'ny andininy fa 5. Joda moa toko ray ihany. Dia ny andininy fa 7 ka hatramin'ny 7 zany no mofinaina tsika ry havana. Fakitsika ao amin'i Jesosy zany. Fa tsarovinareo ry malala ny teny voalazan'ny apôstôlin'i Jesosy Kristy tompontsika fahiny fa efa nilaza taminareo hoe izy amin'ny andro farany dia izy mpaniratsira mandeha araka ny filan'ny ara-tsim-panahy. Ireo no mahatonga fisarahana dia olona araka ny nofo ihany fa tsy mba manana ny fanahy. Fa ianareo kosa ry malala dia ataovy izay androsoanareo amin'ny finoanareo masina indrindra ka mivavah ao amin'ny fanahy masina ary terizy ny terinareo ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Miandry ny famindrampon'i Jesosy Kristy tompontsika ho fiainana mandrakizay. Ary amin'ireo fony sasany izay mianahana ary ny sasany kosa sario avy amin'ny afo ny famonjy azy ary ny sasany indray amin'ireo fo mitahotra ka mankahalana dia ny akanjo apetipetiny nofo aza. Ary ho an'izay maharo nareo mba tsy ho tafitohina ary ametraka nareo tsy hanatsiny ao anoloan'ny voninahiny amin'ny firavoravoana ho an'Andriamanitra tokana mpamonjy antsika ny alan'i Jesosy Kristy tompontsika ny voninahitra sy ny fahalehibiazana, ny fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen. Ry havana ity andiny soratra masina ity zany taratasy soratana Joda dia manantitrantitra na maminany mihitsy aza moa zany ny amin'ny andro farany manome fanazavana ny amin'ny hoe any aparany ihany dia isy mpaniratsira tsy rahalaza mino tsy Joda ihany moa miteny an'io fa Paoly dia manafatra an'io tamin'ny Timoty no any aparany ihany dia iamangatsika ny olona, iamafy ny fon'ny olona, ienitra ny olona sy ny sisa rehetra. Ary tsy mbola Joda sy Paoly ihany ara fa Jesosy mihitsy ary avy amin'izay fampianarany Jesosy zay mihitsy aza no nahavaofy no voasan'izy ireo tonga efiteny. Any aparany ihany ho Jesosy dia mbola imafy ny tranka, isy firenena mily firenena, isy aza fahavetavetana amin'seho amin'ny endrika maro samihafa ary dia manoloana an'izany asa zay itsika ankehitriny dia tonga amin'ny tenin'ny Ntaolo malagasy hoe milaza miara-mahita. Miara-mahita nefa mbola milaza ihany fa tsy dia mifanalavitra loatra amin'izany lazain'ny Joda zany no efa hitantsika ny rivotra mampangatsika ny finoan'ny kristianina maneran-tany, rivotra mampangatsika ny aim-panahy sy ny fiainam-panahy mety tsy miseho mivantana ilay hoe faniratsirana saingy hitantsika kosa zany. Ary amin'ny fivavahana voahintsy andritra ambonin'ny tany dia ny fivavahana kristianina. Dia inona no tokony ho toetrantsika ry havako manoloana izao izany fitrangan-javatra zany? Inona no tokony ho toetra ny mpino? Dia nanafatra zavatra efatra lolo Joda amin'ity eto am-pelatanantsika ity. Dia hoy Joda manao hoe rehefa tonga izany zavatra zany na rehefa todo izany zavatra zany ianareo na rehefa mifanena amin'ny toe-javatra tahaka izany hoe misy mpaniratsira, misy fisarahana, misy fanakorontanana izay mety manelingelina amin'ny fiainam-panahinareo. Manelingelina amin'ny fiainam-panahinareo ny fisarahan-tsaina ataon'ny tsy manana ny fanahy masina, ny fanakorontanan-tsaina ataon'ireo efa miala amin'ny fanahin'ny fahamarinana. Inona ny tokony ho toe-tsainareo? Dia ifanandrina amin'izy ireny ve ianareo? Iadevitra amin'izy ireny ve ianareo? Ary amaly ny tarifonan'izy ireny ve ianao? Hoy Paoly amin'ny Titosy, toy izy manao hoe aza mandany ny fotoananareo famaly amin'izy ireny. Aza mandany ny andronareo
mifanjinja amin'izy ireny fa izao nataonareo voalohany indrindra ataovy izay androsoanareo amin'ny finoana masina indrindra. Kristianina mampandroso ny finoany. Kristianina mampandroso ny finoany. Itsika kristianina dia efa nampianarina hoe indrindra amin'ny protestanta dia efa nampianarina ny hoe ny finoana ihany. Ny finoana ihany. Io no hanamarinana antsika. Kristianina mampandroso ny finoany. Manoloana ny zavatra mitranga dia izao mijody eto izay hampandroso ny finoana atao. Ahoana ny hoe olona mampandroso ny finoana? Olona mampandroso ny finoana dia olona mandalina izay ahatonga ny finoana ho latsapaka. Tsy mandany resaka ny any fotoanany amin'ny zavatra mihiba, efa fantatra fa efa fantatrao zany fa ny ao an-tsain'ilay ratsy dia ny tsy androsoanao ka dia korotany daholo ny fiainam-panahinao, tsy hanananao fiadanana, tsy hananao fifaliam-po dia aza mierika any akory fa mandrosoa ihany. Aza enona ny antsoantson'izao tontolo izao amin'izay atonga ny finoanao miala amin'Andriamanitra fa mandrosoa ihany ianao. Ataovy hoe ao anatin'ny fiarahamonina ianao zao dia maheno amin'ny Facebook isan-karazany fanakianana momba ny fivavahana, fitenenana-dratsy momba ny fiangonana indraindray, fanaratsiana inona ny ivavahanareo ao anatin'ny fiangonana ngezao ny toetran'ny olona, raha marina ny fiangonako nahoana ny mbola misy ratsy ihany, be dia be ny feo tahaka izany. Inona nataonareo anaty fiangonana, mandany ny volanareo fotsiny nareo, ao amin'ny fiangonana indraindray mbola misy fanodikodinana, ao anatin'ny fiangonana ny toetra maheny feo be dia be ohatr' izany ny olona riavako. Fa izao ninao kosa ataovy izay androsoanao amin'ny finoana. Ny dikan'izany dia izao raisoan-tanana ny finoanao. Aza ankinina amin'izay toetran'ny olona sy fihetsiky ny olona ny finoanao. Ninona fihetsiky ny olona momba ny finoana, momba ny fitotrantenany na momba ny fiainany, aza zany fa ny finoanao atao izay androsoa. Ho inonao inona zany? Na marina na tsy marina ny aka ny fiangonana zao hono ny any Vatican, zao hono ny any FJKM, zao hono ny any Jesosy mamonjy, reto zany rehetra zany. Fa zao lalanao ihany toizana. Satria zany rehetra zany na marina na tsy marina dia mahatonga fikorotanam-panahy sy fikorotanan-tsaina ao anatinao ka tsy ahafahanao mandroso ary mety hampisalasaranao mihitsy aza. Fa izao jody eto ho inonao zany fa atao izay androsoanao amin'ny finoana, atao izay hitombonao amin'ny finoana. Ny dikan'izany dia izao mibanjina ny Jesosy Kristy tompony finoantsika sy mpanefa azy. Ny apôstôly zany hoe Jesosy Kristy tompony finoantsika sy mpanefa azy ny mpanjininao. Tsy ny olona mpanjininao, tsy ny rafitra mpanjininao. Ny rafitra manana fahalemena, rafitra kena ataon'olombelona dia manana fahalemena. Olombelona hiampanota dia mety mienjery dia hiara enjery aminy zany ianao. Sotominy enjery ianao dia hiara enjery aminy. Tsy manamaivana indreny zavatra mety horenao amanodidina ny sofinao reny akory isika. Fa izao mampandroso anao ve? Rahandray ianao hampiatony ireny ny hafanamponao, ianao mba haty hafanampo ty androso dia ampangatsiahany ireny zavatra ireny no fonao, ampangatsiahany reny zavatra renao avisy havanany ireny ny fononao dia tsy mandroso ianao. Fa izao tohizo ny lalana. Ninona zany? Ataovy izay handrosoanao amin'ny finoana. Manoloana n'izao zavatra be izao zay hampandrosoa, zay mahatonga ilay mamarina ny hirany fahatelo sy telonjato eo mandrosoa ry mpanaraton'i Jesosy dia mandrosoa amin'ny lalina. Fa ny faharoa dia izao hoy Joda manao hoe mivavaha amin'ny fanahy masina. Mivavaha amin'ny fanahy masina. Ny olona mino no mivavaka. Rehefa mandroso amin'ny finoana ianao dia manana fiainam-bavaka. Manana fiainam-bavaka. Zany hoe manana fifandraisana amin'Andriamanitra. Zay manavesatra anao aboray amin'Andriamanitra.
zay fanirinao aboray amin'Andriamanitra. Aza mandany fotoananao mamboraka n'izany ao anatin'ity Facebook isan-karazany sa tsy miteny azy mampiasa an'izany ohatra ampiasao zany zavatra manomen'Andriamanitra zany tsy maninona mihitsy ahafahana miresaka ahafahana mifanerasera fa izao tsy fitaovana fanaovana décharge zany tsy ao ianao ny manala ny mavesatra ao amin'ny hazo fijalian' Jesosy anao mitondra izay mampahavesatra anao zay tsy zakanao zay no mahatonga tsy olona mandroso amin'ny finoana ny olona raha tsy mana fiainam-bavaka ary ny olona mianana fiainam-bavaka no mandroso amin'ny finoana de eto amin'i Jesosy mivavah satria mizao andreo misy miteny manao hoe mivavaka ve dia vitinina raha mbola raha kristiana no miteny manao hoe mivavaka tsy mahavitinina de tsy kristiana misy fa ny vavaka ho Jesosy no herin'ny mino zava-dehibe ny herin'ny vavaka ary ny vavaky ny marina misy manao hoe mivavaky ny maro diso ny vavaky ny marina hoy Jakoba ary iza ny marina zay mandroso amin'ny finoana ao amin'i Jesosy no zany de zao mahireza mivavaka mivavaka mahova zavatra ny finoana araham-bavaka mahova zavatra manoloana ny zavatra iainantsika kehitriny de tsotra ny tenin'ny Joda ry malala ozy izy aokenao androso amin'ny finoana de mivavah ary fahatelo de zao tehirizo ny tenanareo amin'ny fitiavan'Andriamanitra tonga de lasa inona izy raha feo lasa toetra tsy vitany hoe mivavaka mifandray amin'Andriamanitra fa izao lasa toetra indray le izy tehirizo ny tenanao le zavatra inonao zany arahanao fiainam-bavaka de tonga toetra amin'izay avy eo inona le toetra mitahiry ny tena amin'ny fitiavana an'Andriamanitra io tonga toetra zany tsy mety zany raha kristiana indray manao hoe eny za ndray aloha tsy manendrika any eritreritry fa de toetrako ihany tsy zany ka ny finoanao de amarin'ny toetranao ny toetranao de miankina amin'ny fiainam-panahinao hafahafa be raha ohatra ka kristiana manana fiainam-bavaka izy nefa ny toetrany masirasira sanatria hoe hafahafa be ireny ny kristiana de jerena na ny fiakanjo na marina fa tsy resaka morala loatra tsika tsy manao an'izany fa misy kosa akanjo mandrava fahamotinany tsy okony eketsika zany misy fomba fitafy mandrava fahamotinany tokony eketsika zany misy fa marina fa ao anatin'ny fahalalahana tsy mahazo mifampitsara ekena tsy mahazo mifampitsara ekena tsy mahazo mifanameloka fa izao kosa misy lasitra iombona ny mpino de tokony eketsika kosa raha izany anaty zany ara fa misy lasitra iraisany hitarihin'ny fanahy masina eketsika fa tsy za tsy afaka mitsaranao amin'izay mety fitafinao na fiteninao na inona fa izao kosa misy morala misy toetra ny kristiana ny finoanao dia manjary mahatonga anao manana toetra mendrika ary ny fanahy masina ao anatinao sy ao anatin'ny olona de manaiky manao hoe mendrika izao miara lay fanahy masina nge fanahy masina zay teneninao ao aminao ihany ny fanahy masina ato amiko de io koa ny ao amin'ny namantsika dia raha fanahy iray ihany no ao anatintsika de mitovy ny fomba fijerintsika fa matoa hafahafa ny anankiray manao hoe ohatrany hafahafa be izy zany de fanahy hafa zany ny ao raha ohatra ny fanahy ny olona rehetrarehetra manao hoe izao fitafinao zao tsy mety de mbola tenao manao hoe fanahy masina tamiko fa zao ihany mbola zao mety amiko nefa ny olona rehetra manana fanahy masina tena tsy mety zao de fanahy hafa zany eo aminao fa tsy fanahy samihafa ny ao anatintsika rehetra fa fanahy iray ihany no nanaovana batisa tsika rehetra midika zany zay fanahy masina atao anatiko ihany no fanahy miteny aminao ko nahoana no fihetsika eo no hafahafa ary mitaha amin'ny fihetsiky ny olona rehetra na ny fitafinao na ny fombanao fa mahatsiaro ny olona hoe hafahafa mety tsy miteny fotsiny izy fa nahatsiaro ny olona satria le fanahy ao anatin'le olona de mibitsibitsika aminy de vatena ohatrany hafahafa ry olona ry no zany de izao manana fanetretena fa aza mieritreritra manao hoe zay tiako ihany io ka tsy zay tianao ihany zany io satria anao hany fanahy masina
tsy afaka manao zay tianao zany zay tianao zany efa atao amin'ny azo fijaliana efa ny teny hoe zay tiako ihany efa maty tao amin'ny azo fijaliana fa efa zay tiany Jesosy zao efa zay tiany Jesosy zao no zany de zao ny olona mandroso amin'ny finoana ny olona manana ny fanamasina mavaka amin'ny fanamasina de manjary mitahiry ny tenany itenen'ny Jodio manjary mitahiry ny tenany amin'ny fitiavan'Andriamanitra mitahiry zany hoe miaro ny tenany zany amin'ny fitiavan'Andriamanitra no fitaovana iarovany ny tenany ary ny faefatra ho Joda de izao ary manoloana ny namanao kosa ianao zany mandroso tsara amin'ny finoana ianao zany manana fifandraisana tsara amin'Andriamanitra tsy tandodominy ataontsika hoe fiainana zao tontolo zao tsy manako aminao tsony zay tabataba zao tontolo zao zay kikikany zao tontolo zao ny fanaratsiny zao tontolo zao ny vavany zao tontolo zao ny vavany mpanaratsy ny vavany mpankivy zany rehetra zany dia tsy manaitra anao tsony satria ianao mandroso amin'ny finoana satria ianao manana fiainam-bavaka ary satria nitahiry ny tenanao tsara ianao amin'ny fitiavan'Andriamanitra de ampy ve zay tsy ampy Joda topazindray masonao de jereo manodidina anao de jereo am'izay le namanao satria ny namanao mety ho tratrany io zavatra lalovanao io koa izy ary mety tsy mahajoro izy tahaka anao de izao izy sario ho tahaka ny fisarika famonjy amin'ny afo ny famonjy azy zany hoe misy am'le olona namanao teny efa ao anatin'ilay onareo miteny frantsay influence tratran'ilay influence analay zavatra zao tontolo zao fisainana zao tontolo zao izy tsy raha afaka nandroso tahaka anao tsy afaka nanana fiainam-bavaka tahaka anao tsy afaka nitahiry ny tenany tahaka anao de mety ho tratran'izay influence zay izy de mangozozo mety miemitry saka mivavaka saka miangona mbola misy ihany ve Andriamanitra mbola meny vavaka ihany ve Andriamanitra reny olo reny ve natao hoe mivavaka za ohatrany tsy am'izay fotoan'izay efa tena any amin'ny afo izy Joda zany hoe tsy ara-palato teny efa sario ao izy aza velanao ao izy aza manana adidy ianao aza enao mihitsy misarika azy eo de mitadiava hevitra sario iala ao izy zany hoe ny toe-panatsika le avako malala am'izao andro zao de zao mijoro tsara sika de manaiky taona ny hafa iala amin'ny ataontsika hoe loza tandominy zao tontolo zao ankehitriny mampiala ny olona amin'ny finoana mandraisa ndraikitra riavako dia tsy vitan'izany fa mamindra fo koa ianao misy ny sasany tena mindrana fo mihitsy zany hoe io le resantsika teo ny andeferana aloha tena amin'irao fo mihitsy fa tonga dia kapohana mafy loatra fa tsy zay hoe Joda fa tena misy fandeferana tsy maintsy atao de andefera amin'irao fo izy satria tena mitratran'izay ataontsika hoe fandriky zao tontolo zao zay izy de ilaina ny amindrana fo fa tsy vetsarana entana mavesatra indray de mbola latsaina hoe ka anareo ange fa teneniny ka anareo ange zao mafy loha ange nareo ange saritra toro efa teneninareo zao ny tokony natao zao efa aza miainao nyreny aza makary tsy zay ka amin'irao fo izy satria ianao nahajoro tsara noho ny fitarian'ny fanamasina ianao nanana fiainam-bavaka ianao afaka nitarina ny tenao fisy tsy nahavitan'izay de amin'irao fo izy aloha fitenen'ny Joda io amin'irao fo izy dia tandremy tsara raha fa rehefa mamindra fo aminy ianao de zao mety ipitian'ny fahalitoana satria zay matoko za miteny hoe kamakala hoy Joda eto kamakala na de ny akanjo zao petipetiny nofo azy satria ianao mamindra fo dia indraindray mety ny famindrana fo indraindray mety ho lasa mampandefitra loatra ny ratsy dia ianao mamindra fo fa mijanona ho madio tsara ianao fa tsy hoe mamindra fo anao de lasa nitony ilay ratsy tsy zay fa mamindra fo ianao fa mitahiry ny fahadiovanao fa zao kosa mitaona ny ratsy mitaona ny maloto ho madio ianao fa tsy hoe enao madio ndray no tsy tomy loto ka de lasa na loto tsy zay ka de avako malala zany tontolo zany nihinantsika kehitriny romotry satana efa kaiky ny andro farany de inona ny tokony ataonao da ho androso amin'ny finoana da ho hanana fiainam-bavaka
ndao hiampina tsara ka ny fitiavan'Andriamanitra ny tehirizantsika ny fanolora tenantsika ary ndao ifanampy amin'ny ara-panahy zay reraka mpaherezintsika. Zay tokony ho tezaintsika de zaintsika, zay tokony ho tenenitsika de zay tenenitsika, ny tokony amindrantsika fo tandremantsika kosa ny tenantsika ho masina trany. Ivavaka isika. Tompo misaotra anao zahay fa takatray ny toetrandro ankehitriny. Efa nampiomana anay raha teo ianao. Azany no hitanay amin'ny fiainana isan'andro. Mihamangatsika izao tontolo izao. Ary mampangatsika ny fiangonana mihitsy aza. Misaotra Tompo fa noho ny asan'ny fanahinao masina mahagaga io masonay dia afa mandroso hatramin'izay amin'ny finoana. Tsy miova ny fiainam-bavakay noho ny herin'ny fanahinao masina. Voatandronay ny tenanay na dia malemy azy izahay noho ny fitiavanao. Tompo mampahereza anay kosa ay ampahery ny hafa. Tao amin'izay Tompo hitaonareo namanay reraka, hitaonareo namanay trotraka, ireo manana ady am-panahy. Ampianary rahay amindra fosy hitaona azy ireo ao aminao Jesosy. Vavaka izay Jesosy ho an'ireo namanay marary, ho an'ireo namanay ny amin'ny hopitaly, ho an'ireo namanay tsy ampy fivelomana miatrika ny fitsaboana sy ny valanaretina, ho an'ireo namanay mandary fahasahiranana. Tompo enoy ny vavaka eo azy ireny. Amindrao fo hoe izy ireny Tompo, sitrano fa be fitiavana ianao. Mamelà ny heloky ny fiarahamonina amin'ny fitavozavozana, mamelà ny heloky rehetra amin'ny fitavozavozana amin'ny fandaminany raharaha, fa mampianara ny rehetra Tompo hiankina aminao, hitahiry ny tenanay amin'ny fitiavana dia miasa mahery hanasitrana ny taninay. Misaotra Jesosy. Amen.